fanontaniana anankiray zay betsaka mpanontany ao amin'ny afatra miafina akaoliny hoe afaka sady mianatra ve no miasa ny mpianatra mpivahiny aty Etazonia de en général zany maliko an'izay de hoe eny afaka sady mianatra ianao ny miasa rehefa mianatra aty Etazonia fa arakaraky ny zavatra maromaro zany voalohany ny tipana visanao misy karazany roa mantsy ny tipana visa rehefa hianatra aty Etazonia misy ny F1 de misy ny J1 ho an'ny ankizy manao exchange programme zany matetika no J1 zany de zay zany anankiray manaraka koa de ny condition ny bourse anao raha nahazo bourse ianao satria matetika iny condition na bourse anao iny no midéterminer hoe mbola afaka mianatra ve anao sady miasa satria nahoana en général ny mpianatra rehetrarehetra aty zany de rehefa on track izy on track moa zany rehefa full time ianao maka cours maromaro full time ianao de zay ianao no antsoina hoe on track off track ianao rehefa tsy maka cours full time fa mety part time na vacances ianao de zay no off track rehefa on track ianao de ny afaka ny ora anananao zany miasa de eo amin'ny 20 heures eo ianao 20 heures no anananao rehefa off track ianao de manana hatramin'ny 40 heures par semaine le teo zany 20 heures par semaine raha ohatra on track off track na vacances de 40 heures par semaine fa mila atao an-tsaina nefany tsy hoe zay asa rehetrarehetra de afaka ataonao fa ny asa ao anatin'ilay université ianaranao no afaka ataonao zany am'ireo fotoana anankiroa ireo de mety misy manontany mety misy tia fantatra hoe ahoana zany ny atao raha ohatra ka hoe te hiasa ivelan'ny campus satria ny asa ivelan'ny campus voalohany tsaratsara kokoa ny karama de ny anankiray koa hoe tsaratsara condition zany tsy ohatran'izany de ny fotoana ahafahanao miasa ivelan'ny campus mbola averiko foana hoe arakaraky ny visa ny J1 ny tena be condition be fa ny ahafantaranao hoe ohatrany ahoana ny condition anao de mila manantona ny international services ianao mila manantona ny office-njareo zany ny international services ny département mikarakara ny ankizy mpianatra mpivahiny rehetrarehetra ao amin'ilay université zay zany ny asako am'izao tsy hoe miasa direct aho fa miasa miaraka am'zareo amin'ny fanampiana ny ankizy rehetrarehetra avy any ivelan'ny Etazonia mianatra ao amin'ny université anay de io office io zany no mila atonao raha te hafantatra ny momba ny condition ny visa anao sy ny fahafahanao miasa ianao fa iverenako kely le hoe raha ohatra ka te hiasa ivelan'ny campus zany ivelan'le fianarana zany ny zavatra afaka ataonao de miresaka amin'ny départementan'le filière ianaranao ianao de mangataka stage zany hoe mila manana compagnie efa ao an'eritreritra ao ianao anaovana stage de mila efa nahazo an'le offre na stage ianao de makany am'zareo ianao hoe nahazo an'ity stage ty fa mba approuvé hoe mifanaraka amin'ny filière ianarako ve zay zany ny fotoana ahafahanao miasa ivelan'ny campus de be da be nanontany anako hoe inona avy ny karazana asa afaka atao rehefa asa ao anatin'ny université ianaranao de mety daholo fa ny atao an-tsaina fotsiny hoe aza mifidifidy asa na de asa tsy mifanaraka amin'ilay filière ianaranao ary le izy de atao foana ihany azahoana traikefa satria anisan'ny nampiavaka tamin'ny rehefa vita ny bachelors koa de za nanana traikefa maro zay tsy nananan'ny ankizy hafa de mora kely ny embaucher-ny mpampiasa anahy zany de zay zany ny afatra hoe aza misafidifidy asa satria reny de manampy anao foana ao aoriana ao de amin'ny manaraka Hamaly fanontaniana zay napetrakitsika le hoe ohatrohatrany ahoana ny process ahafahana
miditra mianatra aty Etazonia satria zay tena be mpanontany ao amin'ny afatra miafinao fa de zay aloha ny androany fa de amin'ny manaraky indray ary maso to.